Malala rehetra amin'ny tompo mbola ampitomboana ho amintsika ny hoe ny famindrampo ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Araka ny falorana teny am-piantohana ny fotoanan'io dia ifanojony ny zavatra anankitelo. Ny voalohany eo anivon'ny Efijekema manontolo dia mametraka eo am-pelantanan'ny tompo ny asa fifandraisana sy fampitam-baovao isika. Ny gazety, ny fampelezam-peo, ny fahitalavitra sy ny toy izany, ny haino vakijery. Fa eto amin'ny fitandremana misy atsika dia mitodika amin'ny akany isika ka mametraka izany asan'Andriamanitra loharanom-bola maharitra izany eo am-pelantanan'ny tompo. Ity alahady koa dia alahady faefatra ao anatin'ny volana misy alahady 5 izay andraisantsika fampianarana. Ireo foto-kevitra telo ireo natambatra riavana ka nampitondraina ny lohahevitra ny fampianarana manao hoe ny trano fiangonana akany ny fianakaviana. Ahoana tsara? Ny trano fiangonana akany ny fianakaviana. Mety atao hoe tontolo tsy dia mahazatra anareo loatra ny horesahana androany. Izao mantsy riavana. Ao amin'ny dinika batisa dia misy resaka hoe tsindretra sy angidina izay. Ampianarana hoe ny zanak'Andriamanitra dia tsy avy miaina intsony any amin'ny tontolo ny fahotana. Raha sendra lavo izy dia miala amin'ny alalana fibebahana ary manohy ny fiainany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa anontaniana ny ray aman-dreny miatrika ny dinika batisa dia manao hoe fantatrareo ve ny atao hoe tsindretra? Ary fantatrareo ve ny atao hoe angidina? Dia tsy mahalala ry zareo. Izany hoe ny tontolo misy ny maro amintsika izao dia tsy ny tontolo ny zavaboary loatra fa mety hoe tontolo ny orinasa, tontolo ny fiara, tontolo ny rivotra anaty farangisosina maloto, setroka. Fa ity an'ity riavana dia ampieritreritra-tsika ny tranomborona sy ny trano fiangonana. Tsy ampanangatanana no hoe izy nareo nefa nahita tranomborona. Trano fiangonana aloha dia mazava fa santionan'izao iombonantsika izao. Ny lohahevitra dia manao hoe trano fiangonana akany ny fianakaviana. Ny fanahin'ny tompo riavana mbola ambombantsika mandritra ity fotoana ity. Raha raisina aloha ny hoe asa fifandraisana sy fampitam-baovao Efijekema ny akany fitiavana dia azo atao ny mampifanojo amin'ireo na mampiaraka an'ireo amin'ny hoe ao anatin'ny akany fitiavana isika eto amin'ny fiangonana dia azontsika atao ny mampanakarena ny fifandraisantsika, azontsika atao ny manao fifampizarana vaovao, na vaovao amin'izay hitanao amin'ny soratra masina, na vaovao amin'izay hitanao amin'ny fianakaviana eo amin'ny fiarahamonina. Tena afaka miara-miasa tsara ny akany fitiavana amin'ny atao hoe fikolokoloana ny fifandraisana. Ary maro amintsika mpianakavy finoana no mampiasa ny toeran'io izay mbola tsy mahita moa dia miditra kely eo amin'ilay lalana tsara. Misy voninkazo antirium, ilay teny malagasy ny antirium aloha izany tsisy. Dia miditra ao dia ao. Namaky teny faharoa no tompon'andraikitra tena mandray antsika eo ambaravarana sy mikarakara ny lafin'ny teknika rehetra amin'izany. Zatra isika ny hoe ndeha hiara isotro dite kely ao amin'ny akany mba hifampizara, ndeha hiara isakafo kely ao amin'ny akany mba hifampiresaka bebe kokoa momba ny fiainam-pianakaviana na ny fiainan'ny fiangonana sy ny sisa sy ny sisa. Tena fitaovam-pifandraisana mahomby ny akany fitiavana raha ny eto amintsika. Ny Matthieu 7:1-5
dia milaza amintsika ny sitrapon'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra manala ny fahazarany zanak'olombelona, mitsara ny afo, te hanitsy ny manana fahadisoana mandrakariva. Fa mitaona kosa antsika fiangonana izay nanorana ny anjara perikopa teo manao hoe aza maiky ny tsara ny afo nanitsy ny fahadisoan'ny hafa fa dinio alohan'ny tenanao. Maika ianao hanala ny sompikazo amin'ny masony namanao fa ny andro eo amin'ny masonao anefa tsy voajerinao. Fanatsarana fifandraisana izany ry havana. Ao anatin'ny fifandraisana ny fahalalanao ny tenanao indrindra no anisany miantoka ny fahatsarany ny fifandraisanao amin'ny hafa. Fa tsy azo atao amaivanina koa ny hoe ahoana ny fahalalana ny hafa. Raha tsy mahalala ny tenanao ianao dia ho sarotra aminao kokoa ny fandray amin'ny hafa. Ilaozantsika iny ny tao-man'Andriamanitra antsika andiny tena dia ny hoe move mbola maika hitsara ny hafa ianao, anitsy ny hafa kanefa ny fahadisoanao mbola ngeza lavitra noho izany. Ndeha arisika ry havana anohy ato amin'ity lohahevitra ity. Trano fiangonana akany fianakaviana. Tsara aloha ny manamarika, hitantsika ao amin'ny sary, inona ny eo ambony? Akanim-borona ary eo ambany trano fiangonana. Matetika sika izay mety makany amin'ny fiangonana any an-tanindrazana, izay afaka mandeha amin'ireny fiangonana ambanivohitra eny na sendra mandalo mamangy fiangonana, dia mahatsikaritra hoe ety amin'ny faritry ny piripitra ety misy fofona hafahafa izay. Fofona inona? Ramanavy. Fa indraindray koa sika dia mahita eny amin'ny faritry ny altara eny tranom-borona, akanim-borona. Tena firesaka ao amin'ny soratra masina izany, miara-dalana ao amin'ny fiangonana ny vorona sy ny mpivavaka. Ary ny mahagaga, ny vorona tena tamana ao am-piangonana. Ny vorona tena tamana ao am-piangonana. Akanim-borona, trano fiangonana. Izay fiangonana lazaina eto izany dia ilay trano mihitsy, fa misy dikany roa moa ny fiangonana. Ny anankiray voalohany dia ny hoe ny tempoly izay ilay firafitra tahaka izao, fa ny anankiray faharoa dia izao sy ianao, tempoly ny fanahy masina aty amin'ny filazantsara, aty amin'ny testamenta vaovao azafady, aty indrindra no iresahana an'izany hoe izaho sy ianao ilay nantsony ny tompo avy any amin'izao tontolo izao ho ao amin'ny fanjakany no atao hoe fiangonana, olona na trano. Teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia nalainy rainy réformation ny vombolana hoe tempoly ilazana ny trano fiangonana. Raha nahazatra teo amin'ny katolika ny filazana ny trano fiangonana amin'ny hoe église, mandeha l'Église. Sika kosa protestanta mba hiavana amin'ny katolika dia nandray ny vombolana hoe tempoly n'Andriamanitra. Tempoly ilay trano fiangonana. Akanim-borona izany hoe misy vorona, ary ny trano fiangonana dia misy ny fiangonana ilay vahoaka an'Andriamanitra. Ny akanim-borona izany dia akany misy vorona, ary ny fiangonana dia akany misy ny fianakaviana. Dia miarahaba antsika fianakaviana, tafavory eto, ianao raim-pianakaviana, ianao renim-pianakaviana, ianao zanaka. Eo dia efa tsapasady hoe kay tena akany ny fianakaviana itony trano fiangonana itony. Tena mpiandohanisika dia nitondrana ny nentina tamin'ny Salamo 420. Ao amin'ny andinin'ny fahatelo dia misy mivaky toy izao manao hoe eny ny tsikirity mahita trano ary ny siditsidina mahita kano ho azy hametrany ny zanany dia ny altaranao Jehovah tompony maro mpanjakako sy Andriamanitro. Izay ilay nilazana hoe hatramin'ny andro ny soratra masina tany aloha ela
dia efa fantatra izany hoe ny tontolon'ny vorona dia mety tafaraka amin'ny tontolon'ny vahoakan'Andriamanitra, ny tontolon'ny fiangonana. Ahoana moa ny anorenana ny trano fiangonana na koa ny akanim-borona? Amin'ny alalan'ny fanoharana izany no ampitantsika ny hevitra tokony ho saintsaintsika ka andiniantsika tena rehefa mifarana izao fampianarana izao. Ny fanorenana ho an'ny tranom-borona dia mandeha tsikelikely makabozaka dia manambatambatra eo dia hitantsika ny ataon'ity vorona eto amin'ny sary ity. Ny fanorenana ny tempoly raha tany amin'ny testamenta taloha isika makaty amin'ny mpanjaka voalohany toko 15 ohatra, Solomona mitokana ny tempoly. Ny fanorenana ny tempoly dia niainga tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny Solomona izay niteneniny tamin'ny Davida, tsy ianao no hanangana ny trano fa ny zanakao. Dia namindra ny raharaha tamin'ny Solomona i Davida rainy. Solomona no nitarika ny fiangonan'Andriamanitra ny zanak'Israely anorina ny tempoly. Io mpanjaka voalohany toko 15 io dia milaza sy mitanisa ny zavanitranga teo amin'ny fanokanana ny tempolin'Andriamanitra, manomboka ny hoe raha voavita ny tempoly dia ny fiaran'ny fanekena izay nisy ny didy 10 aloha no nasain'ny Solomona mpanjaka no bataina ka napetraka tao amin'ny tempoly. Manohy ny mahazava-dehibe ny fanorenana ny tranon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izany ry havana. Niainga tamin'ny teny fikasana, makao amin'ny fiaran'ny fanekena, ary eo amin'ny fanokanana ny tempoly dia ampatsivon'ny Solomona mandrakariva izany tenin'Andriamanitra izany sy ny mahazava-dehibe ny tempoly ho an'ny mpianakavy ny finoana. Rehefa mamaky isika fa andiny lavabe hatrany amin'ny 90 mahery moa no ao dia mahita fa ny karazam-piainana rehetra na ny fifaliana na ny fahoriana na ny fahavoazana ara-panato ny fahotana dia ambaran'ny Solomona amin'ny fangatahana ataony amin'Andriamanitra fa azon'Andriamanitra hidirana antsehatra tsara sady angatahany mba hidiran'Andriamanitra antsehatra. Raha tambatra ny Mateo toko 7:4 sy ny mpanjaka voalohany toko 15 dia azo lazaina hoe ny fanorenana ny tenin'Andriamanitra dia tsy miainga amin'ny biriky sy ny tafo na ny vy na ny hazo fa tena miainga mihitsy amin'ny tenin'Andriamanitra. Fantatsika eo amin'ny tantaran'ny fiangonana raha ny fandimby teto amin'ny tony fiangonany tony ny ray aman-drenitsika dia izy efa nahazo ny tenin'Andriamanitra no ningainy ny tenin'Andriamanitra na nitao amin'ny tenin'Andriamanitra mba hanorina ny akany dia ny trano fiangonana. Trano fiangonana akany ny fianakaviana. Niainga tamin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra, ny fanorenana ny akany. Tsy ilay akany ihany fa ilay trano fiangonana. Mahita sary ve isika? Mandroso aritsika dia saitsaintsika fotsiny ilay izy fa ny avy ato ambadika ato izao mahita tsara mihitsy. Ny trano fiangonana. Raha ny sary ao dia ny sarin'ny FJKM Maisotro Fitiavana sy ny tontolo manodidina azy. Ahorina ny tenin'Andriamanitra toy ny fiangonany tony, ary zasy ianao izay monina ato amin'ny trano fiangonana dia efa miorina raha teo amin'ny tenin'Andriamanitra ary miorina koa ao amin'ny Kristy. Ny mahagaga ry havana eo amin'ny fiainantsika fiangonana raha toka dinihana ny soratra masina, saky ny talata zoma ohatra fandiniana ny soratra masina, adiny indray izany raha elandrindra dia vitsy ny maharitra an'izany. Fa raha atao ny hira fiderana na adiny 3 tsy miato aza eo ihany, tsy te hiala ny sasany. Mazava izany. Tsy hoe tsisy tenin'Andriamanitra ao amin'ny hira fiderana, tsy hoe tsisy tenin'Andriamanitra ao amin'ny fiderana, fa vokatra ny tenin'Andriamanitra ny fiderana. Saingy izao, raha tsy masaka tsara amin'ny tenin'Andriamanitra isika dia ho famira-piratana ivelany fotsiny ny fiderana. Ny fiderana tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra dia pokaty
fa ny mpivavaka ao anatin'ny trano fiangonana izay manao fiterana dia tsy maintsy efa nanorina ny fiangonana no ny tenin'Andriamanitra namelona ny finoany, ny asa nanorina ny fiangonana amelona ny finoany. Ny soratra masina tena mampianatra antsika hoe ny fiorenan'ny tenin'Andriamanitra dia ny fiorenan'ny fiangonana dia tena ny tenin'Andriamanitra. Fa mandroso isika. Ny fiangonana izay miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, voazo ny tenin'Andriamanitra, betsaka ny fiangonana hoe rehefa tsisy tenin'Andriamanitra intsony dia amidy, atao toeram-pivarotana, atao toeram-pandinizana, atao toeran-kafa, ivo-toeran-kafa ho an'ny orinasa samihafa. Izay ilay ilana ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy tony, tsy misy izay maizy azy ny fiangonana raha tsy ao ny tenin'Andriamanitra. Fiangonana dia akany ny fianakaviana hitaizana ny mpianakavy finoana amin'ny fitaizana lalipaka sy mitohy. Ny voalohany hitantsika ao amin'ny fiainan'ny fiangonana amin'izay mahakany azy dia izy azo ametrahana tsara atody, karakaraina sy andrasana. Ahoana moa izany? Raha misy ohatra ny fanoran-jaza, indro ary ny zazakely fa tonga ao amin'ny fiangonana, atolotra ho karakarainy ny fiangonana. Indro ary ny zazateraka fa atao batisa, atolotra ho karakarainy ny fiangonana. Toy ny karazana atody tonga ao anatin'ny akany ilay trano fiangonana, ireny zaza ireny fa tsy zaza ihany, fa io anao androany ny tonga niditra atao amin'ny fiangonana, ianao koa izany ilay karazana atody izay apetraka atao anatin'ity trano fiangonana ity, ho karakarain'ireo tompon'andraikitra samihafa eto amin'ny fiangonana, manomboka any amin'ny sekoly alahady, ao amin'ny sampana mpanazava stily, ao amin'ny tanora kristianina, ny tsantany fitiavana, ny rantsana fanantenana vokovoko manga, dia miamitombo araka izany. Ny olona rehetra vao miditra ny fiangonana dia tahaka ny atody izay apetraka ho karakaraina, ho kolokoloina sy andrasana ato amin'ny fiangonana. Ary mpanompon'Andriamanitra maro, sary ny vorona anankiroa izay mitodika tsara ao amin'ny atody ny tokony hitantsika, no mifarimbina amin'izany fikarakarana izany. Izany mbola ilazana hoe itony trano fiangonana itony dia akany ho an'ny fianakaviana. Ataovy misy fitiavana sy hafanana ny ara-panahin'ny fiangonana. Fa itony trano fiangonana itony koa dia akany ny fianakaviana ka hiainana ny atao hoe fahaterana indray, andalovana amin'ny atao hoe fahaterana indray. Io ny atody fa mipetraka ao anatin'ny akany, elaela amin'ny fikarakarana sy ny hafanana izay misy, dia tonga inona izy? Tonga vorona izy, vorokely. Raha akoho dia raika amby 20 andro, foy ny akoho, hoy ny izany ny any amin'ny fiompiana. Foy ny atody akoho, dia nao hoe misy akoho kely manenoneno ao ambany elatry ny akoho ao, foy izy izay. Io dia azo ampitaina amin'ny hoe ny fahaterana indray. Io zaza natolotra na natao batisa, io olona vao miditra am-piangonana io ka naraisintsika amin'ny hafanana sy amin'ny fitiavana, dia nokolokolotsika ary nokotrehana ka tonga ny fahaterana indray. Mbola ilazana hoe ny akany ny vorona dia azo anoharana ny trano fiangonana izay mikolokolo ireo olona mbola tsy niova fo, nandalo fahaterana indray, ka azahoana mandray fahateram-baovao, mivoaka amin'ilay mahatody azy, olona mbola tsinitsinina azy avy any amin'ny fiarahamonina any izy tonga atao am-piangonana, dia mivoaka avy ao amin'izay maizy azy izay, ary tonga amin'ny fahateram-baovao, manana fizina vaovao, fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Tena tokony ho tsaroantsika isa-pianakaviana fa itony trano fiangonana itony
no manefy no mitaiza ny taranantsika hanana handalo amin'ny fahaterana indray ka hanana fiainana vaovao. Mila mivoaka amin'ny atody isika ho lasa vorokely. Ary rehefa lasa vorokely dia maninona? Tsaroana eto no ambolana 2 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo zaro ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Ny akan'ny vorona dia fibeazana koa no atao ao. Torak'izany ny trano fiangonana dia trano fibeazana ara-panahy indrindra kanefa koa amin'ny maha-olona manontolo. Soratra masina dia milaza fa raha vao nateraka indray ny olona dia mandray ny atao hoe rononom-panahy mba hitombony sy hibeazany. Ary rehefa mialehibe izy dia miverina amin'ny atao hoe vetikanina. Mbola ronono ve no hoantsika sa vetikanina? Tena akany hibeazana ve ny fiangonana amintsika fianakaviana. Ka amin'ny fiangonana toy itony dia tena tsaroantsika mihitsy hoe niainga tamin'ny abidi isika tonga amin'ny fahaizana manoratra texte lava be. Niainga tamin'ny abidi isika ary tonga amin'ny fahaiza-mamaky texte lava be. Fivoarana toy izany ry havana notovozitsika ato amin'ny fiangonana. Isika isam-pianakaviana tsy ny zanaka ihany fa ny ray aman-dreny koa azy dia ampitombony ny ten'Andriamanitra rentsika isan'andro. Fa ny zavatra manaraka 5 raha manaraka ny saritsika dia ny fiangonana koa dia toy ny akan'ny vorona ka fiarovana ho antsika isam-pianakaviana. Hoy ny Salamo 119 amin'ny anaran'ny Tompo, ny mitoetra amin'ny fierena izay aniavo indrindra dia monina eo ambany aliko ny tsy toa. Hitantsika raha manakaikikaiky kokoa ny sary isika, efa moa ny sary sa mbola tsy ao? Raha manakaiky kokoa maka saina ny sary isika, io misy vorona, io misy akany, eo ny zanany be dia be, dia mirotsaka ny orana fa salobon'ny ray aman-dreny ao ny zanany. Raha tonga ny masoandro, misalobona tahaka izany koa ny ray aman-dreny manaloka ny zanany. Ny trano fiangonana dia tena fiarovana ho an'ny fianakaviana kristianina, ho an'ny ankohonana mpino. Raha misy ny manjo azy dia mialoka ao amin'ny fiangonana ny mpino. Raha misy ny fifaliana, balika ny masoandro dia mialoka ao amin'ny fiangonana ny mpino. Raha misy ny fakapanahy, ny hery izay tovoziny aty amin'ny fiangonana no entiny mamakivaky sy misedra izany fakapanahy izany. Ny trano fiangonana dia tena akany andraisana fiarovana, akany fiarovana. Tandremo anefa tsy hoe akory hoe raha ho avy ny fandatsahana bomba dia tena tsy ho voatohina mihitsy isika. Eny mahagaga Andriamanitra azo ny atao izany fa mety tsy izany koa. Ny zava-dehibe dia ny hoe ato isika mahatsiaro voaharo no ny tenin'Andriamanitra izay afafy, mahatsiaro matanjaka afaka misedra ny orana sy ny masoandro, ny fifaliana sy ny fahoriana. Dia izany no hanaovana hoe itony trano fiangonana itony dia akany ho an'ny fianakaviana. Fa ny fiombonana dia iainantsika aty amin'ny fiangonana. Tahaka ny vorona ao anatin'ny akany ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny fianakaviana isanisan'ny avy izay mandrafitra ny fiangonana toy izao dia miombona ao anatin'ny tranon'Andriamanitra, ny trano fiangonana. Hoy ny soratra masina ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:2-2 izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakiana ny mofo ary ny fivavahana. Tena ho tsaroantsika isan'ankonana, isam-pianakaviana fa ato amin'ny tranon'Andriamanitra isika dia miombona toy ny vorona ao anaty akany. Tsy misy fizahan-tavan'olona. Mety ianao vorontsiloza, mety ny fianakavianao taranaky ny inona izao no tokony ho tenenina?
voromanga mety ny fianakavianao taranaka vorondreo, ny fianakavianao taranaka railovy, fa tsy misy fizahatavan'olona. Akany hitambaram-betsika ny fiangonana, ary tsy maintsy mian'izany fiombonana izany sika raha tena fiangonana marina. Raha kristianina marina tsy misy hoe iny farava ny fanompoam-pivavahana, mifarana ny fotoana daholo sika menakavy. Fa tena ho tsaronao mihitsy hoe niombana tamin'ny fianakaviana kristianina toanao, ianao isanankonana tamin'ity alahady ity sisaky ny alahady. Fa ny fiangonana koriavana dia toy ny akanom-borona. Izay ivoahan'ireo avy nobeazina ka ary elatra. Matanjaka izy dia miala ny akany, ary manidina dia mahatanteraka ny tenin'ny tompo manao hoe mandeha any ianareo, ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Misy olona izay nibeazina teto amin'ity fiangonana ity, nandeha ary tonga andro ny fiangonana-kafa, na isan'ny mpanorona fiangonana mihitsy any amin'ny toeran-kafa. Misy olona nobeazina tamin'ny fiangonana toy izao, na fiangonana-kafa, tonga mpitondra fivavahana izy dia nanorona any akafa, mitantana akany hafa. Ary izay mihitsy ny fiangonana. Tsy natao hijanonana ny fiangonana, fa toeram-panirahana, toeram-piaingana. Rehefa ianao ilay matanjaka ara-panahy iny, avy ninana Vatikanina, dia hivoaka ny akany, hivoaka ny fiangonana, hizara ny tenin'Andriamanitra, hanambara ny fitiavan'Andriamanitra, hitory ny filazantsara. Raha fitinina riavana dia ny hoe ny trano fiangonana dia akany ny fianakaviana. Aoriny amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izy, toeran'ny fitiavana sy ny hafanana izy, toeran'ny fahaterahana indray, toerana fibeazana, toerana fiarovana, toerana iombonana, ary toerana fanirahana. Etỳ am-pamaranana dia andiny teny sika ny hoe tena nanorina izao tranon'Andriamanitra izao, no ianao no baikony ny tenin'Andriamanitra ve ianao. Ampahany amin'ity tranon'Andriamanitra ity no efa ifanairantsika, ary ainga tsy ho ela ny fanarenana ny tilikambo. Hoentany ny tenin'Andriamanitra ao anatsika ve isika hanorina indray izany tilikambo izany. Mandiny teny isika, tena toeran'ny fitiavana sy ny hafanana ho an'ny fianakaviana sy ny mpianakavy finoana ve tahaka ny akanom-borona ny trano fiangonana. Mandiny teny isika, tena toerana nandraisanao fahateraham-baovao, na fahaterahana indray ve nandraisan'ny mpianakavy, fahaterahana indray ve ny fiangonana. Toerana nibeazanao ara-panahy ve ny fiangonana, ka noraisinao tsikelikely ny tenin'Andriamanitra ahatonganao ho hazaka Vatikanina fa tsy ronono intsony. Toerana nahatsapanao fiarovana tamin'ny fahoriana ve, na fiarovana tamin'ny masoandro, ny fifaliana, itony fiangonana itony. Toerana tena niainanao fiombonana tamin'ny kristianina isam-pianakaviana ve ny fiangonana. Ary moa toerana efa nandraisanao sy nandrenesanao fanirahana mba hitory ny filazantsara ve ny fiangonana. Ry fianakaviana tadidio fa sary ny ankanomborona ny trano fiangonana, mba ho tsarotsika tokoa. Fa raha mivoaka eto isika dia toy ny vorona ary elatra, voky ny tenin'Andriamanitra ary afaka hizara ny tenin'Andriamanitra any amin'ny tontolo izay aniran'ny tompo ho antsika. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, fiadanana ho antsika fiangonana izay mahatsiaro fa itony trano fiangonana itony dia akantsika isam-pianakaviana ho amin'ny fiombona mpanompoana, ho amin'ny fiombona mpanirahana. Amen.